misaotra tompony amin'ny teny rehetra izay nomenao dia voarainay tokoa hoe tena ny teninao dia fanahy sy fiainana mampahazo ainanay ary misaotra anao izay fa anisany mbola mifidy anjara tsara izay androany maraina satria hoe ho atongotrao izay tsirairay avy hitanao tsaroanao ary tianao ary rehefa tianao izay dia ianao tsy manome zavatra ratsy zany. Misaotra Jesosy ny amin'izay amin'ny fanatrehanao ny amin'izay teny izay efa voaray teo. Misaotra Jesosy fa voaomanao anay zany rehetrarehetra zany. Aoka tsisy olona ho hitanao tokoa, aoka tsisy olona ho hitanay tsirairay avy fa ianao no hita Tompo. Mba ny voninahitra ao no entinay mivoaka eto, tsy alamaina tokoa izay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia, mahazo toerana vetivety hatramin'ny valo sasany mipetraka no fa tsy hoe vetivety. Alléluia. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika afaka mbola mihaona eto indray. Meny tompo opportunité foana isan'andro isan'andro. Miala tsiny aloha amin'ilay feo mba miezaka ianao zany mba mihaino tsara. Alléluia. Satria omena titre ty zavatra ty dia hoe miombona amin'i Jesosy eo am-piandrasana izay ataony. Alléluia. Miombona amin'i Jesosy eo am-piandrasana izay ataony. Anisan'ny atao hoe mahararaka angambany ny ilazana azy na hoe mampiverin-dalana na mampanota indray ny kristianina na mampanota indray ny olona dia eo am-piandrasana izay indrindra. Hoe aiza ny Tompo? Aiza ilay valim-bavaka? Nanatrika fanatrehan'Andriamanitra dia nampananteny izy fa hanao zavatra eo amin'ny fiainako. Tonga tao amin'ny sekoly dia nilaza izy fa hovahany io olana io. Dia miala eto izany ianao izao dia manantena hoe hovahana ilay olana. Dia manao amen ianao dia hozizy ianao hoe tanteraka amiko an'izany. Fa mety misy fotoana miandry kely ianao mandra-pahatonga an'ilay vahaolana. Izy aloha nefa niandry. Izy nefa niandry ela be. Izy ny tonga dia nisy fotoana teony eo dia mivaly mivavaka. Alléluia. Zany Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana miandry dia eo koa miandry anao koa ny fahavalo. Miandry anao koa ny fahavalo. Fa amin'ny fotoana anao miandry an'Andriamanitra dia eo tsika no mila mitandrina be. Nahazo teny mahafinaritra be tsika, nahazo encouragement be tsika rehefa miteny ny Tompo. Fa mandra-pahatonga amin'ny fahatanterahana iny aiza ianao? Mampiseho an'ilay izy ho tsapanao hoe tena nahare any Tompo, nahare ny etaetako ny Tompo ary amaly ahy izy. Roviana re izy ny amaly ahy. Anisan'ny mahamaika ny kristianina maro, anisan'ny mahamaika antsika ary za mety ao anatin'izay ihany koa, dia maika ahita valim-bavaka haingana, maika ahita zavatra eo no eo. Mety hoe Jesosy tena tiako ty zavatra ty mba mivoaka androany. Ary mety nisy fotoana tena nampanantena tokoa ny Tompo hoe mivoaka io androany. Ny tena tiako Jesosy zao raha vao miditra an'ilay birao tonga dia mitsikitsiky be ilay olona. Tonga dia eo ny eo mihitsiny. Misy ositra be ato anatiko dia tonga dia miteraka fisokafany lalana rehetrarehetra. Mety maika be tsika misy zavatra tiantsika ho hita. Iova ny fiainantsika. Tiantsika tena tonga dia miova tanteraka vao mivoaka eto aho zao dia miova tanteraka amin'ny fiainako. Lasa tonga dia anjely aho mivoaka eto. Dia lazao fa tsisy maniry an'izany. Tsy hoe maniry ho anjely fa maniry ho zanak'Andriamanitra, fa ny anjely moa fomba fiteny ohatran'ny hoe tsisy petana nefa ohatran'ny nisy ihany izy rehefa hazavaina. Fa izy ny mpanao salamo. Amin'ny salamo fa 315 sy ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy.
ny andran'i Jehovah hoeny miandry azy ny fanahiko ary ny teniny no nantenako. Ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Alleloia. Misy vonona iandry ve eto arany? Alleloia. Misy ohatrany mbola tsy manangatana sa te atory? Tena vonona ianao iandry a? Naroviana atsamin'ny farany. Alleloia. Andao tsika hiteka mafa ny tompo ary a. Vita ny toriteny. Satria nanaiky ianaoko, manaiky zay ny ilay fampianarana eto, manaiky iandry dia vonona ianao zany miandry. Zatra mahavariana tsika gasy ity, manana tsika gasy zany efa tena nataon'Andriamanitra spesialy le afa aty amintsika gasy misy an'izany hoe miandry fa gasy. Tadidiko tsara teny ambomana-mbola teny nisy tômôbila mibahany zay dia efa sorena be tamin'izany fotoana, efa 10 taona lasa angamba. Tadidiko hatramin'ny androany le izy. Mibahana le fiara dia eo zay miandry ay tsara ny tompony ity. Dia zay zany mieritreritra tonga any amin'izay le mpamily fiara dia aiza ranganareo fa nareo nampiandry anay. Zany mba mieritreritra ifony izy. Miandry fa gasy ny valin'le izy. Dia zay zany. Tsika gasy nampianarina miandry. Maika moa fa ny zanak'Andriamanitra ve tsy afaka miandry? Sa anao tsy mahandry mihitsy? Ny zanak'Andriamanitra tsy hoe miandry fa gasy fa mahatoky fa zanak'Andriamanitra izy. Amen. Jerikely ny kahany Abrahama sy Sara tsika. Tsika tsy anjery zany a. Fa verikely fotsiny Genesis 12:17 ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no omeko ity tany ity, dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Amen. Anisan'ny promesy voalohany men'Andriamanitra ny Abrahama dia tany sy taranaka. Ameko anao ty tany ity dia ny taranakao no eo. Dia faly Abrahama, tena tsara koa zany, dia izay nahatonga azy nanorina alitara. Rehefa reconnaissant izy zany teo anaty an'Andriamanitra fa omenan'le tany sy taranaka, dia nanana reconnaissance izy dia ozy izy ndeha hanorina alitara eto amin'ity toeran'ity zany, satria izay ny lazain'Andriamanitra. Genesis 15:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa Abrahama, indro zaho tsy nomenao fara andimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa izay ateraka ao, dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angely lanitra ka isao mikintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy, ho tahaka izany ny taranakao. Dia hoanao izy izy Mosesy ary Abrahama, ary nino an'i Jehovah izy ka tena nisainy ho fahamarinana izany. Amen. Nanamafy ny promesy nataony Andriamanitra rehefa osisy Abrahama tena ohatran ny tsisy le zavatra, niandry any ohatran ny tsisy dia namafisin'Andriamanitra le izay ho ataoko le izy fa ny zanakao no andovan'izany. Dia nanamafy koa i Abrahama avy eo hoe tena eny ary isaiko ho fahamarinana zany teneninao zany. Ekeko raha fa tena marina zany teneninao zany. Andriamanitra ianao tsy mandainga. Ok, mety. Fa inona nefa ny zavatra nitranga? Tsy nahandry any izy. Fa tena marina tsy dia izy loatra ny tsy nahandry fa izy. Satria Sara tsy niresahan'Andriamanitra tamin'ny fotoana io, fa Abrahama niresahana. Misy fotoana zany tsika tena ao tsara mihitsy ny ao anatintsika, fa miova izy rehefa avy eo. Tena mahandry tsara mihitsy ianao, ok, fa tena zao ny tenenin'Andriamanitra, dia vao mivoaka eo anao dia misy le receveur amin'ny bus iny hoe tsy raisina intsony ianao raha fa efa feno ny bus. Eo anao dia efa raraka. Nefa ianao teto nafana be mihitsy. Dia toy izantsika ny tantara Genesis 9:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Sarai vadiny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanovavy Egiptianina, Agara no anarany. Ary ho Sarai tamin'ny Abrahama indro efa tsy nanome zanaka Jehovah. Izy moa no miteny hoe tsy nanome zanaka Jehovah.
fa Jehovah efa niteny hoe hanome fa sarany no niteny hoe tsy nanome zanaka Jehovah ozy izy. Masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vavika io angamba azo zaza aminy ao. Teny ekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Le Abrahama lefa nanamafy ny fahatokisana an'Andriamanitra, le Andriamanitra efa niteny aminy indroa hoe zao ny promesy omeko anao, ampanantenako anao fa dianjahatra hitranga amin'ny fiainanao. Adino le izy. Misy fotoana tsy mahandry tsika amin'ny zavatra izay tenenin'Andriamanitra. Eo no mahatonga an'ilay olana. Eo no mitsofoka le fahavalo. Tsy hoe Sarai ny fahavalo fa le hevitra ny fahavalo. Izay nomeny Sara. Impiry moa tsika manapa-kevitra anaty amena satria maika. Tena maika be fa tena andraindray tsika tena mahita mihitsy amin'ny circonstance anankiray tena io le valimbavaka io fa io tonga dia midira. Nefa izy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy fa ianao le nahazo teny fikasana sy teny fampanantenana dia mitovitovy amin'izay le zavatra. Dia iny ianao tonga dia miditra nefa le zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa avy ao ianao manenina. Tsy tafapaka tao am-pon'ny Sara ilay ny sainy Abrahama ho fahamarinana. Samy manana ny fahamarinana voarainy na i Abrahama na Sara. Ary Sara na halala hoe efa niteny Andriamanitra fa hanananaka izy. Fa le fiandrasana tamin'izany fotoana moa zany Sara efa zokojokony ihany, efa ménopause. Dia donc tsy possible mihitsy izy efa niandry ihany hafa tia ngamba efa tsy mety tsony. Taiza koa nisy olona efa ohatrana zao dia mbola hiteraka. Lasa efa ny eo akaikinao na ohatran'inona na ohatran'inona ianao hoe na firy taona lasa hoe dia afaky niteraka ianao. Le teraka resana eto zany ara-panafa tsy hoe indray dia ahoana aran'izany. Aza sahirana bebe. Hiteraka ianao. Amen. Fa tsy miankina amin'ny volofotsy io. Tsy miankina amin'ny fotoana ny andrasany io fa rehefa miteny Andriamanitra dia tanterahany. Fa ny olana dia ao anatin'ilay fotoana iandrasana an'izay. Ianao zany mieritreritra raha raisitsika ilay hiteraka dia ny sasany zany rehefa mbola tsy teraka izy ka raha mitady misy volofotsy esoriny aingana fa mahamenatra satria mbola tsy niteraka izy. Satria za mbola te ho jeune dia mbola hiteraka dia mahamenatra raha mifotsy ny voliko. Mino aho fa tsy nanao an'izany Sara. Le considération Sara amin'Andriamanitra mihitsy no somary mampanontany tena kely eto fa ahoana moa zany ny eritreretin'ny Sara an'Andriamanitra miteny. Dia ianao koa anontaniako an'izay androany. Ahoana ny fieritreretanao an'Andriamanitra miteny? Raha miteny aminao izy dia inona no eritreretinao androany? Ary tahaka ny ampangan'Andriamanitra mihitsy ary izy hoe mandainga. Lesinao anatin'ilay izy koa dia hoe tandremo ny olona akaiky anao. Izay ny mahatonga alohan'ny hanambady reto ho an'izay tsy manambady jerevo tsara. Fa sao dia ino no manome agaranao indray rehefa avy eo? Tandremo ny olona iarahanao na namana izay iarahantsika. Dia izao ny zavatra mahavariana fa fantatry Abrahama ny toetra ny Sara io. Tena nampijobaka saotra toka. Hoe mila olona mahay teny malagasy eto. Nampijabaka ny Abrahama Sara. Dia hitany le izy dia ozy izy ny tompo hoe nda natolory indray Isaka tsy niteneniny intsony. Raha voatia indray no niteneniko amin'ny Sara eto ho atolotra ho ny Isaka. Olo-kafa ny tadiaviny dia mamonomono olona fatany ihany fotsiny Abrahama. Jerevinao ny ilay izy vokatry ny tsy faharetana. Jerevantsika indray ka Mosesy Exodus 2:3 andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nihitan'ny olona fa efa ela. Azofy ny eo akaikinao efa ela. Ka tsy mbola nidina avy tany an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao tamin'ny hoe mitsangana ka anaovy Andriamanitra izay hitarika antsika eo aloha
fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egypta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Exodus 2:17 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta, nalaky ny vily ala tamin'ny lalàna izay nasaiko naleny izy ka efa nanao omby lahy kely anidina ho azy, ary efa niankohoka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany Egypta. Alleluia. Ela loatra Mosesy, ela loatra niakatra any dia tena tsy ahoana ary ty zay efa manantena efa niala avy tany amin'ny tany Egypta zay efa mba misy efa courage be zay mba hita zavatra mahafinaritra amin'izay. Be da be tsika ny ohatran'ny efa tafala amin'ny zavatra ohatran'ny efa nahazo valimbavaka dia hoe tena tafavoaka dia avy eo miseho indray ny zavatra hafahafa. Efa niandry zany dia nahita dia asaina miandry indray. Dia izay mihitsy ny mahazo any zanak'Israely eto. Efa tafavoaka ela be ny andrasana tany Egypta. Rehefa tafavoaka ny Egypta dia mbola miandry indray fa indray Mosesy fa mampiandry. Nefa le fotoana nampiandrasan'ny Mosesy tsy ela akory noho le fotoana nandrasana tany Egypta. Fa rehefa miandry fotsiny dia leo miandry zay ny dikany. Fizy zay no ampiandrasan'ny lahalava mialatsiny amin'ilay fomba fiteny. Dia miandry foana ve? Zao vao ny eo akaikinao indray miandry foana rehefa ilaina hoe. Alleluia. Satria tsika miandry an'Andriamanitra. Azonao ve ilay izy? Andriamanitra efa nanomana sy nandamina programa ho an'ny zanak'Israely. Fa tsy nampaharetany zareo tereniny influencean'ny manodidina. Ny zatra mahavariana dia zao. Fa inona kay le omby lahy kely volamena, inona mbo vitany? Nanao fahagagana ve iny omby lahy kely volamena? Iny ve ny navita fahagagana folo, na hoe loza folo ho an'ny Egyptianina fa fahagagana folo ho an'ny zanak'Israely? Navita an'izany ve le omby kely? Nefa dia namboarina le izy satria hitondray nitarika anay, fa tsy hitanay le nitarika anay. Ndraindray ny tsika manao an'izany mitady zavatra mba hi-encourager antsika hoe ity zany ny mandeha aloha zany zao hoe. Rehefa tsy tarihan'ny fanahy anao dia mitady omby lahy kely volamena foana ianao. Izay hoe mila miombona amin'Andriamanitra tsika, mila feno fiombonana amin'Andriamanitra tsika, fa raha tsy zany tarihan'ny zavatra mamirapiratra. Dia tena teo tokoa nefa inona nefa mivita an'ilay omby lahy kely volamena? Inona nisy zahatra vitany teo? Ny volamena le nitaomina rehetrarehetra mba tena nahafinaritra avy any Egypta, le fahasoavana mety nyraisina avy any Egypta indray nangonina daholo dia ny dikan'izany nangonina tao anatin'iny zavatra mivangavaingana iny. Dia aninona nefa tsisy nanana ntsony zareo fa lasa n'iny mivangavaingana iny. Tsy fantatra hoe taizan'ny hafaran'ilay omby lahy kely io aloha zao après io. Na lasaka tany anatin'ilay lavaka be ve sa lasa izy tsy fantatra. Na misy ny récupérer hoe ndao efa tsy hitany dralahy ty rehefa ao anaty korotana. Efa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny zanak'Israely fa rehefa misy matery azy dia tady zavatra hafa izy satria tsy mahandry. Izay ekentsika hitarika antsika no iankofantsika. Dia rehefa miantehitra amin'ny zavatra anankiray ianao dia tsy maintsy miankohoka aminy. Zay. Tsisy teny hafa ankoatran'izay fa rehefa ianteheranao ty zavatra ray ity dia tsy maintsy ankofanao iny satria zay tenen'iny zany no ataonao, raha tsy zany tsy tanteraka ilay zavatra tadiavinao. Ka izy ary no tokony hankofana. Jesosy. Dana angeba manandrana ho an'izay manana volamena dia apetrao eo dia miankofo eo hoe inona ny zavatra mety vitan'io. Ianao variana miondrika miankoho koa misy maka ilay volamena. Raha eto Madagasikara aloha zany fa mino fa tsy intsony zany afaka roa taona. Alleluia. Aloha zanao mikipy dia lasan'olona ilay izy.
zay tsika jery ny Jacob Sesson ndray ary Genesis 25 29 à 31 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nahandro any ny Jacob ary sendra avy tany Atsay Esau ka reraka lazay efa ny akaikinao reraka hoe Esau dia hoy Esau tamin'ny Jacob mba hanome zaho hohaniko ny mena dia io mena io fa reraka fa hoy Jacob amdio amiko raha aloha ny fizokinao dia hoy kosa Esau indro faty any aho ka mahazo inona moa izay fizokiana noho ny fahaterena ara-nofo noho ny zavatra mitranga izay tianao vahana eo ny eo satria nony ianao dia tsy maintsy voky eo ny eo fa tsy afaka mba miandry ve fifadikanana rehefa atao foana manina raha mba miandry satria za reraka dia mila mihinana mila meko fahafapo nofoko ny kiboko tsy maintsy mihinana satria ozy izy ny teny hoe raha nona ny kibo dia mivezivezy mifanahy dikan'izany tsy maintsy mihinana rehefa tsy mahandry ianao ka manome fahafapo ny nofonao dia inona mitranga very le anjara voatendry very le teny fikasana raha tokony Esau ny ahazo an'le tsodrano dia tsy azon'le izy very le izy satria nona izy io anohanantsika io mahavery antsika io rehefa maika hanome fahafapoana io tsika ny anohanana mety sakafo ny anohanana mety zavatrafa ny zavatrafa mety mahamaika antsika hoe ity tena ilaiko ty alohan'ny farany volana ary reraka mihitsy tsika miandry an'le izy tandremo ry havako fa sao dia le avenir ray manontolo no very ao anatin'le io menamena io zafady aminareo manao akanjo menamena fa menamena le ato fa zay ny resahany io menamena io no animba ny fiainanao ray manontolo fa nganao tsy afaka mihinana raha riva fa tsy maintsy eo no eo anao dia tsy maintsy omeo anahy io Alléluia. Efa misy programme matipaika man'Andriamanitra atsika fa noho ny tsy fahatsiarovan-tena kely dia manome fahafapo izay ilain'ny nofontsika no tsy fitandremana kely dia manome izay tadiavin'ny nofontsika nefa ny tena hoe raha ampy fiombonana amin'Andriamanitra izy tsy voarebirebiny zany le zavatra kely iny tsy hitany akory iny zany anohanany zany tsy reny akory rehefa ampy fiombonana amin'Andriamanitra izy tamin'ny sabotsy pasteur Hery ny resaka momba le hoe impito izany naren'izay impito soma mpanjaka faharoa toko 5:10 ary Elisa naniraka olona tany aminy laza hoe mandehana mandroa impito ao Jordana dia ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao. Alleluia. Tamin'ny namana boky io misy vonina ve tsiketo anao zavatra impito raha saina tao inao zao daholo ianareo fa vao mitsoboky indray mandeha nareo dia mety kivy maloto le rano resaka faharetana le izy dia atao vindroa fa manina moa ny impito rehefa ho atao ihany ve manina tsy tonga dia atao indray mandeha dia vita fa tia hita toe-po Andriamanitra manina raha atao eny amin'ny fandiminy satria anao misy zatra mahamaika anao dia accélérenao be izy tonga hatrany amin'ny fadimy dia faheniny ianao hoe efa tsy izy tsony fa tsy mahamaika atsony fa nataon'Andriamanitra impito le izy satria mitady toe-po maharitra Andriamanitra dia tahaka izany ihany koa tamin'ny mandany Jeriko asaina miodidina tadio fa miodidina mandany Jeriko neka misy fahavalo ao anatiny ao izy ve dia hijery anao fotsiny miodidinao na nipazany zavatra kely avy any ambony fotsiny iny fa niotana dia eto amin'ity zao izy mandalo eto amin'izao ora
tondao andatsahana rano mamay be fa mandany andro ane le miodidina fa mitady in'Andriamanitra mitady toe-po maharitra Andriamanitra. Amen. Hiditra lalitsika amin'ny valo zao. Alléluia. Fa maninona misy fotoan'Andriamanitra mampiandry atsika ary. Zay le tena lalina, zay le tena tadiavintsika fa tsika tao dia ry Abraham, ry Sara tsy nahandry, tsy ry Esau ny teo noana any fa za tsy noana mihitsy. Fa maninona Andriamanitra mampiandry atsika. Tsy te hanan-dratsy izy. Zay fotsiny. Mampianatra Andriamanitra. Mila fotoana Andriamanitra mamerina anao hitovy endrika aminy. Zay ngamba ny tena marimarina kokoa. Mila fotoana Andriamanitra satria ianao manina moa fiteny azy zany? Midongy. Zavatra mahamaika anao ihany mahamaika anao dia sahiran'Andriamanitra manamboatra anao hamerina anao hitovy endrika aminy. Mba tiany ny réaction anao amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga dia mitovy amin'ny réaction. Ny tiany mba ny sainao io mba hitovy amin'ny sain'ny Kristy. Fa ny sainao mbola mizizo be amin'ny abdim-pianarana amin'izao tontolo izao. Ilaina ilay mianatra hozy izy pasteur Sandra teo. Tokony tena mianatra tsika. Sa teo sa tany anaty fiara ngamba fa nieny toro-teny pasteur Sandra koa za teo anaty fiara dia sy tadidiko ilay teo ve sa ilay tany anaty fiara. Tany anaty fiara eny pasteur. Dia varintsika mampiasa an'ilay aiza indray teneniny teo ilay développement personnel. Varintsika any amin'ilay développement personnel. Ilay ampidim-pianarana izao tontolo izao. Dia izao sahirana be Andriamanitra manamboatra atsika mamerina hitovy endrika aminy. Mamerina hitovy fisainana aminy satria ny ianao no tazominao dia ilay hoe ezaka. Tsy maintsy ianao no manao vao mety. Tia matetika fiteniko toy izay manodidiny mihoatra. Fa any amin'ny toeram-piasana zany. Fa tena marina tokoa rehefa izay manodidy ianao dia mihoatra fa eto amin'ny asan'Andriamanitra ilay izy, eto amin'Andriamanitra ilay izy tena hoe afaka mihoatra anao Andriamanitra rehefa manodidy ianao Zay izy nefa mba nanandrana ilay tsy takatra ato aoriana iny. Dia Andriamanitra tsôry kely afa. Mbola toatrany tsy mbola nisy nanao an'izany alaina ny stylo, alaina ny crayon règle, alaina tao izao rehetrarehetra izao. Fa Andriamanitra sahirana amintsika satria tsika te hanamboatra an'ilay izy tsika rery. Tsika ny te handamina an'ilay izy tsika foana. Mila olona mahazaka dona sy vita sehatra Andriamanitra. Lalana lava be mbola hitondran'Andriamanitra atsika. Karaha zao tsika tsy mahandry fa maikamaika dia hozy izy ny tompo hoe oka aloha ary. Amin'ny fotoana anao tena hoe milâcher prise, avelanao mihitsy Andriamanitra hiditra tsehatra, dia eo amin'izay izy vao hiditra tsehatra. Fa raha mbola tazominao ilay tantara dia tazomy ara dia ataovy izay vitanao. Atsika ve ilay izy? Ina moa mahatonga ny kolokoloka tsy faharetana. Tsisy idiran'ny bakolo zany fa tsy manam-paharetana satria maika hita zavatra. Ekeko aloha misy olona tena ampiasainy tsy fantatra fa dia zavatra tokony vita anatin'ny 2 minitra dia 2 volana. Iny anazy sy ny tompo iny. Tsisy idiranao iny. Fa tsy midika hoe satria tsy mety ny ataony dia afaka anao hoe za maika. Fa na manao an'izany ary izy dia miandrasa an'Andriamanitra. Rehefa ampifombonana amin'Andriamanitra ianao dia afaka mampiasa ny hery ara-panahy hanova zavatra. Fa tsy voatery izay circonstance miseho dia ianao daholo miezaka manao an'ilay izy. Ny antony io fotoana elan-drasanao io mba ho isan'ny sitraka ilay fiainana mandrakizay ianao. Amen.
Jakoba toko voalohany andimy fahatelo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Zahana toetra foana tsika. Zahana toetra foana. Tsy aleo ve miova amin'izay e. Dia mba miditra midingana manaraka indray fa tsy hoe tapitra iny dia tsisy tsony fa zahana toetra tsika androany dia rehefa vita tsara ilay examen dia afaka tsika dia miditra indray amin'ny manaraka. Iza moa ny ray aman-dreny tsy faly zao hoe afaka baka ny zanany. Ohatra. Faly daholo ny ray aman-dreny. Fofo. Nefa any amin'ny université ny tena tantara. Dia examen indray. Vao mahazo maîtrise ny zanako tafita ny zanako. Fa mbola en entretien iny hitady asa. Mahita asa indray izy. Fa tafita ny zanako. Fa ny mitahirana iny asa iny sy azahoana tombony satria ny fiainana hono eto amin'izao tontolo izao ohatra miakatra hono. Miakatrakatra foana ny fiainana. Dikan'izany mila mitombo koa ilay karama. Dia rehefa mitombo ilay karama vao ofa indray ozy nitombo ny karamana. Misy ofa foana eo. Fa fizahan-toetra amin'ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Petera faharoa. Toko voalohany dia andininy fahatelo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalahana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany nanatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa hafa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina. Ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana. Ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po. Ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana. Ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy. Ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hanananareo izany rehetra izany sady hanananareo betsaka dia tsy havelany izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Atao itsika tehaka mafy an'ny tompo na dia izay fotsiny azy ao ambadiky ny faharetana misy vokatra tsara. Mahazo toa miandry fa ho avy ny tompo. Amen. Aza maimaiky aleo izy anao azy. Romanina toko 5:1-7 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Zay le izy. Satria fantatsika fa amin'ny fahoriana mahatonga inona? Faharetana. Zay inona ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazahan-toetra. Ary ny fahatsaram-panahy voazahan-toetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana tsy mahamenatra satria fanamasina izay nomenantsika no nentina napitana ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. Izay verinao fa fahoriana sy sedra samy hafa io misy antony io. Tsy kisendrasendra io, tsy coïncidence io. Fa io zavatra miseho io mihitsy le ilaina miseho eo amin'ny fiainantsika. Misy antony io. Ny antony io dia ahatonga anao azaka ritma. Fa ianao nitaraina lava. Vao mangididy kely ny ankidy tongotra ao dia hoe cancer io. Vao misy zatra miseho kely dia hoe tsy ho vita ty raha tsy ela be. Vao misy sakana kely dia hoe tena tsy nataon'Andriamanitra azo an'ity. Vao misy blocage kely dia tena hoe tena itsika mivavaka ity natao ahantra. Lazaovy ny ao akaikinao tsy izany le izy hoe. Mila mahazaka ritimitsika. Amen. Amin'izay Andriamanitra tsy matahotra tsony. Tsy manahatsony Andriamanitra hoe ty ve mbola iova. Jereva nefa sorena Andriamanitra tamin'ny talohan'ny samby fiarany Noa. Tezitra izy. Satria manondrana. Dia nanenina ry izy hoe niripaka daholo
le vahoaka atao aorianan'izay toe zaho izy tsy anao an'iny tsony nefa ny taty aoriana mbola manondrana ihany. Tsy tsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ilainao ny fotoana laninao miandry azy fa misy dikan'izany. Ny fotoana lany andrasana valim-bavaka dia tsy kisendrasendra fa fotoana ahafahanao manamboatra ny attitude anao ahazaka an'ilay valim-bavaka. Ny fotoana lany andrasana ny intervention n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia fotoana tsy maintsy ilainao hanomananao ny toe-po sy toe-panahinao aneo amin'ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tonga ilay zavatra andrasanao. Fa mahatonga anao miandry sy any io dia ianao mitsoaka rehefa avy eo raha vao azonao ilay izy. Tsy hita tableau anao. Dia rehefa anontaniana anao dia hoe mbola sahirana kely fa zay eo foana e, zay eo foana, zay tsy manadino, zay aiza mitondra. Izy indray hono mitondra bavaka antsika nefa izy tsy hita eto. Azontsika ve ilay izy? Ho avy zay mitondra bavaka anareo zay. Tiana hiahomby be nareo amin'ny super io amin'ny deuxième étage eo. Izy io tsy hita. Ny fotoana lany izay tsy maintsy hanananao faharetana. Mila patience, persévérance, endurance. Dia fotoana ilain'Andriamanitra mola volana antsika ka hiverina amin'ny fitoviana endrika amin'izay ny andresahana teo. Inona ary zany no tokony atao hoe hiditra lalindalina indray tsika? Inona no tokony atao rehefa miandry? Fa maninona eo amin'ilay fotoana iandrasana eo foana ny lavina indray. Hoe miandry inona? Miandry vahaolana. Dia rehefa elaela ilay vahaolana dia mitady hevitra dia lavo. Inona kay mahatonga ny olona jangajanga? Manam-potoana hijangajanga. Zay mahatonga ny olona hijangajanga. Manam-potoana izy hijangajanga. Nefa ny fotoana rehetra nomen'Andriamanitra natao inona? Iombonana aminy. Misy fotoana zany tsy miombona amin'Andriamanitra. Rehefa tsy miombona amin'Andriamanitra dia misy occasion zany ahafahanao manao zavatra hafa. Za zany miala tsiny fona raha ohatra ka misy an'izay ato amin'ity toerana ity. Za tsy tahin'Andriamanitra zareo. Fa za tsy dia tena mankafy loatra n'ilay hoe mpandinika fiarahamonina. Fona toko. Za zay mety diso fa le mandinika fiarahamonina zany ohatran'ny hoe tsisy atao izy loza mijery fiainan'olona fotsiny. Azontsika ve ilay izy? Dia mahita tenenina izy rehefa avy eo hoe ny atao amin'ny fiarahamonina dia raha vao manao an'izao ny fihetsika dia izao ny dikany. Ny mpandika fiarahamonina zany tonga dia intelligent be, tena tonga dia mahalala ny ao anatin'ny sain'ny fiarahamonina rehetrarehetra mihitsy hoe izao. Dia rehefa miteny ilay mpandika fiarahamonina dia iny koa ny olona rehetra fa manaiky hoe tena izay mihitsy zany ilay izy e, ratsy mihitsy ilay fitondrana e, ratsy mihitsy ilay mpanohitra e, ratsy mihitsy ilay izao satria mpandinika fiarahamonina no miteny an'izay. Rehefa olona tsy miombona amin'Andriamanitra dia izay mandinika fiarahamonina zany tonga dia entitra be. Mandini tenin'Andriamanitra, mandini zava-panahy, fa za mandinika fiarahamonina. Raha itsika mandinika fiarahamonina dia hoetoeto ilay fiarahamonina dia entintsika mbavaka eto. Fa aza jerenao any ilay fiarahamonina hoe zao io raha vao manao fihetsika ohatr'izao dia zao iny zany, zay ny dikany. Misy bomba iseho ato tonga dia zay. Tsy aza-tsetsatsiaritra fa mifona ho an'izay mandinika fiarahamonina eto toko fa mba natsipy kely iny. Inona ny tokony ataontsika rehefa miandry? Alohan'ny mahamaika anao hisitraka valim-bavaka dia na mahamaika anao ahazo ilay fanirianao dia maniry ahita an'Andriamanitra aloha. Maniry iombona tsara amin'Andriamanitra. Amen. Inona ary ny atao rehefa tsisy atao e? Alao ataoko an'izay. Tsisy atao Jesosy Inona moa mahatonga ny olona mijery an'ireny Facebook ireny? Tsisy atao. Akoatrany hoe HVG events izay tanina amintsika lava eto. Fantatrao ny tiana ambara. Fa inona mahatonga ny olona mijery Facebook dia mijery jerena daholo ity karazana fiainana ity dia mihitatra dia ity ndray ary misy olona fantatra ary ianao ve mety mahalala an'ity dia miditra lalina satria maninona? Tsisy atao.
dia ina ara ny atao rehefa tsisy atao e. Rehefa tsisy atao voalohany indrindra dia vakio ny Hebreo 10:23 ny anaran'i Jesosy. Fa tokony hanana faharetany ianareo raha azahoanareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsisy atao ianao dia manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray tsisy atao ianao? Dia ianao mamaly azy. Jery Facebook ve sitrapon'Andriamanitra? Eny ary. Fa izay mijery Facebook ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miresadresaka etsy Analakely ve rehefa tsisy atao ianao? Tsy maninona. Fa miresadresa io fa manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa, vakio Marka 7:17 ny anaran'i Jesosy. Mitandrema, miambena, ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Tsy fantatritsika izay havian'ny fotoana. Azalany andro any amin'ny toerana tsy tokony misy atsika. Mivavaka sy miambina rehefa tsisy atao. Tena ataon'izay mihitsy ilay hoe tsisy atao. Satria amin'ilay tsisy atao zany ianao ilay miandry. Tompo, araka ny teneninao androany hoe ho avy ony lay ivahony ilay olana. Tsy hiady intsony hono zahay mianaka. Dia alohan'ny fiombonanareo mianaka dia eo ilay periody tsisy atao. Dia amin'ny alohany iny dia manao sitrapon'Andriamanitra, dia mivavaka, dia miambina. Fa tahaka ny tsy hitanao teo ny fotoana anatonanao an'ilay zanakao izay niady taminao. Maman, fona. Satria anao tamin'ilay toerana tokony misy anao, fa tsy niandry fotsiny na nijery Facebook foana moa voateny fa na zavatra hafa. Fahatelo, Korintianina 1:9-17 amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ianareo mitomera tsara amin'ny finoana, aoka itombada mahereza. Amen. Amin'ny fotoana izay heverintsika fa hiandrasana an'izay mety ho ataon'Andriamanitra dia tehirizo ilay finoana. Fomba fitehirizana amin'ny finoana dia famakiana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tena sarotra be fa manao an'izany. Matahotahotra be nareo tena ny pastera koa manoro hevitra sarotra atao. Azo efa akaikinao mora kely zany hoe. Rovinanao hoe tsisy atao hoe teneno izy. Dia raha fantatra hoe amin'ny enina izy tsisy atao dia atsofa izy amin'ny enina. Dia atsofa izy dia inona ny ataonao zao? Ndaontsika hiara hivavaka. Ndaontsika hiara hiambina. Amen. Fa efatra dia hoe rehefa tsisy ataonao dia vakio ny Joshua 2:25. Ny anaran'i Jesosy kanefa mitandrema tsara mba anaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, hitiavanareo an'i Jehovah Andriamanitrareo sy andehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy fikiranareo aminy ary hanompoanareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Amen. Amin'ilay fotoana hiandrasanao an'Andriamanitra dia manompo azy amin'ny fo sy fanahy rehetra. Mitadiava asa fanompoana. Izay ny mahatonga tsika moa zany tsy dia manentana firy an'izany fa midira sampana. Dia manaova izay zavatra tokony atao. Fa rehefa tsisy fotoana ianao ohatrany hoe tena tsisy atao dia lasa mitoditodika. Rehefa tsy manao asa fanompoana ianao dia mitoditodika. Normal be zany. Dia mijery an'ilay manao asa fanompoana, dia mijery ilay ivelan'ilay manao asa fanompoana, dia mijery any ambadika any, dia mijery an'izay tsy tokony jerena, dia ny hafarany manao asa tsy izy. Fenoy fiombonana amin'Andriamanitra ny fotoananao. Amen. Raha tsy menao azy ilay fotoana izay heverina fa mety hoe malalaka, ampia malalaka. Normalement zany tsisy fotoana malalaka zany intsony raha ny tena marina. Tsisy hoe mba malalaka kely amin'ity pasteur dia mba aloha anao an'izao kely.
tsy malalaka zany ianao satria Andriamanitra miandry anao amin'iny fotoana iverinao fa malalaka iny iombona aminy. Dikan'izay tsy malalaka ianao. Atsika ve le izy? Satria maninona? Amin'ilay fotoana malalaka iny dia hozy izy ny ten'Andriamanitra Petera 1:5-9 mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay ho arapany ao amin'ilay fotoana malalaka. Mibanaka be zany ianao rehefa malalaka ilay fotoana, rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia misy mitady andrapaka amin'izay. Dia hozy izy pasteur Jom ilay fanaovana azy iny. Tadio zany fa mizatra mampatahotra be amin'ny fotoana malalaka iny raha vao tsy mitandritsika. Misy tady krr. Alleluia. Ny 2 minitra iandrasanao an'Andriamanitra dia azamena ny devoly. Azontsika ve? Ny 2 volana iandrasanao an'Andriamanitra dia aza isaintsainana izay mampety ny nofinao. Ny 2 taona izay everinao fa mahela fotoana an'Andriamanitra dia atokany hanamboaranao ny fifandraisana aminy. Amen. Manam-potoana foana ianao. Tsika moa zany mandalo eto amin'ity atao hoe fiarahamonina sosiete. Dia ataona moa ny hiala amin'izay mety andraikitra sy adidy. Ie. Fazasarahana amin'Andriamanitra foana izay ataonao rehetrarehetra ninninina. Mety ho zisa ianao hoe tena tsy maintsy mamonjy fetim-pianakaviana, ndana fa tsy maninona. Vonjeo, faza misaraka amin'Andriamanitra rehefa makany. Fa tsy hoe amin'ity fotoana ity, izay ilay hiram-pianakaviana, andao aloha fa tena hirantsika izay, izay no nampiombona antsika hatramin'izay, andao andia kely. Manome fotoana malalaka ianao. Lasa malalaka, disponible ianao amin'iny fotoana iny, disponible tsy ho an'Andriamanitra. Azontsika ve? Tongilana kely mihitsy disponible ho an'Andriamanitra. Tsy ho an'Andriamanitra ianao amin'iny fotoana iny. Izay mety ilay hira mety eo amin'ny 3 minitra. Asiko limitiny io. Ohatra. Nefa taty bodo aty efa miteny no limite. Reta. Tsy haiko aloha nareo fa za tena teo ampandiniana an'ity dia tena tonga saina amin'ny tenako hoe mialatsy amin'ny tena ialahy ty tena tsy. Za zany manamboatra ny tena kokoa eto. Fa tsika tsy maintsy mandeha eny amin'ny fiarahamonina. Miala eto zao anao dia efa eny amin'ny bus na any anaty fiara dia efa misy mahafinaritra be eny an-dalana eny. Zany foana. Zay ilay fiainana. Rapitso indray tsika androany zao hoe famahana olana dia mivany olana dia tonga indray rapitso aretina indray ny eritreretina eto dia tonga tokantrano indray. Zay ilay fiainana. Fa aza mamelana 2 secondes ary na 1/2 secondes ary tsy ombonanao amin'Andriamanitra. Alléluia. Raha vao varim-bariana kely tsika ao anatin'ilay fotoana na minitra na sekondra dia tadidio fa mampatsiako ny Satana ny zavatra nataonao taloha ka tsy nety. Ianao zany efa hoe raisiko ianao tompo mpamonjy ny fiainako manokana misaotra fa mamelà ny heliko fantatro fa nanota dia tsy verina minota intsony dia amen dia fa fafan'Andriamanitra dia tsy tadidiny intsony iny. Fa raha vao misy moindre fotoana malalaka kely ianao dia mampatsiako ny devoly. Nanolo teny ianao tao fa tadio fa ianao ny mbola nanao an'izao e. Satria disponible ny sainao hieritreritra an'izany. Dia hozy izy ny fahavalo hoe ato aho miditra. Ianao efa tsisy ratsy vitanao zany intsony. Satria ianao efa tsara. Amen. Raha vao tsy ao amin'ny toerana tokony ahitana anao fa io zany le resana atao hoe kamo tsy misy fanatrehan'Andriamanitra dia mahita batseba foana ianao. Azonao ve le tianambara? Olona tokony hiady ianao dia ry amin'ny terasy ianao no mitsangatsangana. Inona ny ady ataony amin'ny terasy?
amony fanenitra sa amony moka nasaina hiady ianao dia miady ny tokony ataonao fa tsy eny ambony terasy satria eny ambony terasy misy batsepa be da be mety ho hita rehefa tsy tafiombona amin'Andriamanitra ianao dia izao tsy haiko hoe fa manina koa ilay batseba no eny mikalamanjana eny manao an'izany fa mina tsy miafinafina any hitsaiko tamin'izany angamba mbola tsisy toilette spéciale fa mety tsisy tafolanitra zany fa dadidio fa reny tsisy tafolanitra rehetrarehetra reny no miandry anao raha vao tsy mitandrina ianao raha vao tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia hitanao be ilay izy mety hita ihany ane ilay izy raha ohatra ianao ampy fiombonana mety mahita olona miboridana ihany ianao na raha ohatra ka ampy fiombonana fa hafa mihitsy ny fijerinao azy tonga dia hozisa anao hoe tony le niforonon'Andriamanitra tamin'ny voalohany tamin'ny Genesis oe dia eritreritra zavatra hafa tamin'ny mbola tsy nanoto tony ato le izy hainao tsara zay Alleloia. Ny olona maimaika tsy mahafeny tenany sy izay ataony. Ny olona tsy mahandry dia isisiany devoly ka omeny sosokevitra mamirapiratra na manaitaitra. Ny olona tsy manam-paharetana dia ararotiny ny hafa. Ny olona te hahita valim-bavaka maika dia tsy mahalala ny fomba hitondran'Andriamanitra mpamaly vavaka azy. Nomeritoko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilasa va izy fa tsy efainy na efa niteny va izy fa tsy hotoviany. Ho karakarain'Andriamanitra io fiainanao io. Aza mandany andro miandro hoe ahoana ary ny fomba anaovany azy ho ataony io. Aza misainatsaina koa izy zao rehefa hanao an'ity fiainako ity soloany aloha ny akanjoko dia soloany ny kiraroko dia avy eo dia asiany zavatra kely ny voloko dia hoentiny makaria dia makaria dia ampionany amin'ny dadatoa ihany dia avy eo amin'ny pasteur ihany. Tsy izany lazay fa akaikinao aza amboarina ohatr' izany ny fiainanao hoe miandrasa n'Andriamanitra hoe amen. Raha resaka fotoana ny resahana aza mifandrefy fotoana amin'Andriamanitra zany. Izy ny alpha sy omega izy ny fiandohana sy fahafiarana. Ary arivo fotoana eo aminao raha mbola ray andro aminy jerefo kinona ny fandrefesana andro amina tena zao ny atao tonga dia amin'ity taona ity manao planinina be mihitsy ianao amin'ity taona ity zao dia rehefa tsy mamaly Andriamanitra dia sao dia tsy jobily amiko ary ity. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Romanina 7:5-20. Apokalipsy 7:7-10 ny anaran'i Jesosy. Satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Amen. Satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana. Ny dikany hoe mitandrina ny teny amin'ny faharetana dia isan'andro, isa minitra, isa sekondra mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Dia ao aorianan'izay misy fakapanahy ary tsy maintsy isy izany. Fa hozy izy hoe za hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy. Amen. Ao anatin'ny vokatry ny fanahy ny faharipo. Mila mitoetra tsara tsika. Ataovy mahazo aina ny fanahy masina. Ataovy manosika anao mihitsy ny fanahy masina hoe tena avelao izy anao izay tiany. Ndao tsika hitsangana ary. Vavakantsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao fa marina ny teninao. Ianao misy Jesosy ilay fahamarinana. Ary ianao fahamarinana manafaka anay tsy ho andevo. Ny fahatsapana andevo dia ohatrany hoe tsy afa-po zay amin'izay zavatra mety ilainay, tsy miandry anao fa tianay izay daholo ny manao azy. Tompo mamindrafo aminay, mamelahanay ampio izay hanapaharetana miaraka aminao satria ny eo ambadiky ny faharetana rehetrarehetra
dia misy vokatsoa avy aminao, misy ny voninahitra ao. Dia makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Angataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsika, nanao-tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Asy tehaka mafy ho an'i Jesosy. Afaka mipetraka tsika alefa tsika ny fanaty tsara. Nandray teny ve ianao sa tsy nandray teny androany? Alleluia. Tena nisan'ny anarantsika zanak'Andriamanitra ary mila marina amintsika mihitsy izany hoe maharitra. Satria tena Andriamanitra koa dia milaza hoe izay maharitra hatramin'ny farany maninona no vonjena. Dia amin'ny teny gasy mantsy ilay maharitra ohatran'ny hoe croiser les bras, croiser les pieds, mitsotra mbo fandrina. Fa rehefa tena vakianao ny dikany hoe maharitra dia misy hoe persévérance. Sisika foana ianao fotoana rehetra. Eo am-piandrasana ny zavatra tokony miova voaloha dia tsy ny situation fa ny toetrantsika. Ny fonao eo am-piandrasana mila miova. Tsy ilay vavaka manery an'Andriamanitra fa vavaka mahandry an'Andriamanitra, vavaka mahay mihaino ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy migide an'Andriamanitra fa ianao no migide ny fonao hoe izao ny programme an'Andriamanitra ho anao manokana. Anisan'ny teboka ny teny pasteur Miam Mateo dia hoe rehefa tsisy atao manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho fantatrao nefa ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra ny tena no miteny anao hoe izao atao. Satria natao hoe sitrapo dia sitraky ny fo. Izany hoe ilay miafina ampon'Andriamanitra no tianao marina amintsika tsirairay avy. Anisan'ny teneny teo koa dia hoe mila miambina tsika tsirairay avy. Alleluia. Mila miambina ny tsirairay avy. Ilay izy tsy hoe miandry an'Andriamanitra fotsiny fa miambina. Ny sécurité zany tsy hoe hijoro ny antsoina anazy fa hiambina ny antsoina azy. Ny fiainam-panahinao koa tsy hoe hajoro fotsiny fa fiainam-panahy miambina. Miambina miaraka amin'ny sabatra roa rely. Hébreux 4:12 miteny an'izany. Efa mena sabatra ianao dia ilay sabatra iny tsy isikirana ho hoe misy maintimainty izany hoako izany dia isikiranao ho fiedina iny ahafahanao manapaka ny sandra satana. Ao koa misy teny anankiray koa tenen'ny pasteur Miam Mateo hoe isan'andro tsika dia mianatra mihitsy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny farany azy tena zava-dehibe. Tsy hoe farany fa nisan'ny teny ampovoambony dia hoe ny asa fanompoana indraindray adinitsika fa io no mitahiry antsika hanana afo stable. Raha vao tsy manao asa fanompoana ianao dia mirehitra ianao sabotsy dia tsofiny ianao talata. Fa rehefa misy asa fanompoana ianao dia mirehitra en permanence. Satria ohatra fotsiny izao ho anay izao ohatra rehefa hoe misy voatendry hoe ianao mitondra teny amin'ity fotoana anankiray ity, manampy anao hirehitra iny zavatra iny. Fa ndao ny andramany ohatra hoe tondrona ny ray amintsika hoe ianao mitondra teny amin'ny fahatena tsy mahita tory ianao, vavaka foana ianao. Zay le tombony amin'ilay izy manaova fanompoana. Fa ny fanompoana nampy anao hitahiry ny afo tsy maty mandrakizay. Ary iza tonona fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ilay afo tsy mety maty ny ao anatinao. Toa tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ara. Ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao sainy amin'ny fahafahanay Andriamanitra mbola miatrika sy mianatra izany teny izany Andriamanitra. Tena marina loatra ny teninao Jesosy fa izahay rehetra no mila mianatra manam-paharetana. Amin'ny anaranao Jesosy ny ahafahanay manana toetra voatahiry sady voazaha tsara, tsy maintsy mitoetra ambanin'ny toetra namboarina tao anatin'ny faharetana izay Andriamanitra. Jesosy eo indraindray tsy faharetanay Andriamanitra amin'ny mahatonga ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny. Fa rehefa mipetraka izay mahay miandry ny sitraponao ary eo am-piandrasana dia manaiky hanovany anatin'ny fonay ifanaraka amin'ilay andrasanao aty aminay Andriamanitra. Raha ny tena marina Jesosy dia tsy ianao tsony ny andrasana fa zahay ny andrasana iova Andriamanitra. Satria ianao efa navita ny zava-rehetra teo ambony fijaliana ny teny hoe vita. Fa ny andrasanao Andriamanitra dia anatin'ny fonay ilay ohatran'ny tady angotraka amin'ny fotoana tokony angatsiaka iny andrasanao anam-paharetana. Le fo tady angatsiaka amin'ny fotoana tokony angotraka iny andrasanao anam-paharetana amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra anao koa satria mbola afaka nanolotra ny fanatitra Andriamanitra. Tena marina Jesosy tsy hoe avy aminay izany fa ny avy aminao ihany Andriamanitra. Nitahinao anay tsirairay avy no atolotray Andriamanitra fa ambony ny zavatra rehetra omenay ianao ny fonay Jesosy Kristy.
amin'ny anaranao Jesosy aoka iva daholo ny olana tsiraray avy ilay olana voaloha toetra amin'ny anaran'i Jesosy miova ny toetra herinandro mpanovana toetra ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy ahita ianao Andriamanitra ny fiovana ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy any ampiasana ny ampianarana ao tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho fivorian'ny olona ny ova fo ho an'i Jesosy Kristy ty fivoriany ity Andriamanitra fa tsy fivorian'ny olona be aloha na be mokondona ty hanao zay zavatra tiany fa amin'ny anaran'i Jesosy olona mivory entiny tenin'Andriamanitra atsanga ny tenin'Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao irery any Jesosy Kristy amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay le tsy miova omaly anio raiso ny toeranao amin'ny fiainanay Andriamanitra aoka ianao le mpanapaka hatramin'izay no mbola hanapaka indray ny fiainana tsiraray avy androany atolotra tanteraka eo ampelantanao Andriamanitra ny fiainanay manontolo tanteraka Jesosy tsy nisombotsombo fa manontolo omena ianao Andriamanitra aoka ianao Andriamanitra andray an-tanana izany ary hitondra izany amin'ny sitraky ny fonao Andriamanitra aoka izay tena tianao Andriamanitra no marina amin'ny tsiraray avy izay tena tianao no lasa tiana tsiraray avy izay tena tianao jerena tiana jerena tsiraray avy tsy ho variana amin'ny zavatra tsy mampandrosa izahay Jesosy eo esory izay rehetra tsy ankasitrahanao izay rehetra zavatra mety hampiembotra ny fiainam-pananay Andriamanitra dia esory tsy ho aminay izany Andriamanitra aoka sakafo mahavoky ny fananay Andriamanitra no hoaninay isan'andro aoka izay hampandroso ny fiainam-pananay no saintsainay isan'andro isan'andro Andriamanitra aoka tsy tenin'olona ny saintsainay aoka tsy handinika ny zavatra misy izahay fa handinika ny teninao satria ny teninao dia milaza fa saintsaina andao manala ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny vaovao isan-karazana amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny information tsy izy rehetra tsy hiditra ao anatin'ny fonay fa aoka ny information tena fananganana le teny fiainana le teny velona teninao Jesosy no marina ao anatin'ny tsiraray avy aoka ho marenina izay amin'ny zavatra tsy izy ary mandrebe ny sofinay amin'ny zava-panahy amin'ny anaran'i Jesosy aleloia amen raisy ny tsotra anareo naiza dia ananao dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy saraka amin'ny Jesosy mihitsy ianao amin'ny fotoana rehetra nitokana ao anatin'ny fonao Jesosy Kristy irery ihany tsy ala amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ho marina aminao le tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy lehibe ao am-pony tenenan'ny vava tenin'Andriamanitra lehibe ao anatin'ny fonao hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hameanao ny fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen tany Jesosy tsika rehetra zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao antsika mitsikitsiky daholo vaovaolana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aleloia aza tonoina ny fotoanantsika raha mpitso fotoana eto toerana ihany ny larobia koa ny alakamisy tsika misy maraina trampokon'olana kely ny alakamisy ariva misy ihany koa manomboka amin'ny roa ora trampokon'olana kely ny zoma sy ny sabotsy samy